General Lilson, gouverneur ny faritra Sofia, tsy azo ekena ny fanararaotam-pahefana handrebirebena ny voaka tantsaha eny fotony ho izatrany. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity video ity, ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampindrina moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Araka an'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fanehoan-kevitra izay nataon'ny General Lilson mahakasika an'ireo manapatra fahefana any an-toerana no tena iompanantsika amin'ity video ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Any Antsohihy vaovao diso izay naparitaka nisy fiantraikany ratsy tamin'ny ilay sitraka izay mpamily taxiville. Miaina ao anatin'ny horohoro sy tahotra ny mety valifaty sy fitsanam-bahoaka ataon'olona izay tsy mahafehy-tena isitraka izay mpamily taxiville miasa ao Antsohihy sy ny fianakaviany. Taoriany famoahana ny sariny tao anatin'ny pejy iray ny 20 martsa 2024 teo. Nolazainy io pejy io fa izy ilay mpamily taxiville izay namonina faty an'io tompoko vavy Harilala kanefa vaovao diso sy tsy voamarina nina naparitaka izany rehetra izany. Ka nitondra ny fanazavana i Andriamatoa Zizi izay filohan'ny sendikany taxiville ao Antsohihy no amafisiny fa tsy miaro ny mpanao ratsy izy fa tsy rariny kosa ny famoahana ny sary tsy ananana porofo mazava ho izatrany. Efa nandalo tany amin'ny zandary izy ireo mialohan'izy ireo hanao an'izay fanambarana mahakasika an'izay raharaha sitraka mpamily taxi izay any Antsohihy izay. Mbola ao anatin'izay raharaha any Antsohihy izay hatrany tsy misy ho afabela fa tsy maintsy ho fahaizana araky ny lalàna ireo nahavanondoza tamin'ny raharaha von'olona mahatsiravina izay niseho tao Antsohihy ireny. Olona telo no efa nahiditra amponja vonjomaika tamin'ny raharaha von'olona mahatsiravina izay niseho tao atsimon'ny gara ny herinandro lasa teo iny. Tovovavy kely 12 taona izay nangalatra vola antapitrisany maro iray. Tovovavy kely 12 taona izay nanafenana ny vola halatra ary ny tovolahy 14 taona izay mpamily taxiville izay voasaringotra anatin'ity raharaha ity ny iray. Samy efa any amponja izy telo ireo ary mbola misy olona karohina fa omena sy azavaina ho fantambahoaka ihany rehefa vita sy fantatra ny marina izay ilana fiarah-miasa amintsika rehetra hoy ny fanazavana izay nataony Andriamatoa Benarville Rakotomandrosoa lehibe ny fampanoavana ao amin'ny fitsaranam-baratonga voalohany ao Antsohihy ao tamin'ny andro ny 17 martsa 2024 lasa teo iny manoloana ny raharaha izay mafana resaka von'olona fianabebina any an-toerana any. No amafisiny fa ao anatin'ny fanadihadiana ny tompon'andraikitra momba ny von'olona tao anjiajia izay namoizana any tompokolahy Edouard izay filohan'ny mpitarika ny fikambanan'ny tanora antanam-bizina Antsohihy. Miantso ny fanomezan-tanana ny fitsarana sy ny manam-pahefana amin'ny fitadiavana ny marina. Raisina ary tanana ho tsiambaratelo izay manome vaovao marina momba ny tranga rehetra izay niseho ary arovana tanteraka ireo rehetra manome an'izay vaovao marina izay. Mbola any Antsohihy hatrany voalaza fa mitety tanàna mandrava avy eo mandrahona ny hamoan'olona amin'ny antsikely na poignard eny am-pelantanany ilay tovolahy anankiray tany Antsohihy tany. Sendra ny patsa iray tsomby vava nefa izy tamin'ny andro ny 17 martsa 2024 iny ka niharany fitsaram-bahoaka voatorabato sy nodarohan'olona mafy saika afaka hatramin'ny ainy fa tonga haingana tao Ambalabe Est Antsohihy ny polisy naka sy nitondra azy ary namonjy ny toeram-pitsaboana ny harivan'io ihany. Any Antsohihy izay hatrany sary niparitaka tao anaty fonja ary miteraka horohoro sy tahotra ho an'ireo fianakavian'ny Aurélie. Ny maraina sabotsy 20 martsa 2024 teo no nahiditra amponjavonjomaika ifara ilay tovovavy 12 taona nangalatra vola antapitrisany maro tao Ambalapambo. Nahiditra amponjavonjomaika niaraka taminy ihany koa i Aurélie izay tovovavy 20 taona nanafenana ny vola 7 tapitrisa ariary mahery ary mpamily taxiville iray
izay nitondra fiara ho tomponantoka amin'ny raharaha von'olona mahatsiravina tao atsimon'ny gara ny herinandro lasa teo iny araky ny voalazako tery aloha. Ny tolakandrony sabotsy 20 martsa 2024 ihany dia nisy namoaka amin'ny pejy iray ny sarin'izy telo ao anatin'ny fonja izay tsy nitampy maso sady nalahatra no miatrika tsara. Nolazaina tamin'izany fa ilay ampovoany Aurélie no nangalatra volan-tapitrisana fa ilay tovovavy ankaiky izay fara no nanafenana azy. Fanambarana diso ny famadika kanefa niteraka resabe ary maro ny olona nilaza fa mendrika ny vonoana ilay mpangalatra vola izay fototry ny olana rehetra. Mihorohoro amin'ny mety sy ny fitsaram-bahoaka noho izany ny fianakavian'i Aurélie izay nanitrihana vola anaty kitapo nandritra ny fotoana tsy nahateo azy ka nitondra ny fanazavana ary niantso ny hanokafana ny fanadihadiana lalina momba ity raharaha ity fa tsy miloka i Aurélie araky ny fanazavana izay nataon'ny reniny sy ny rahavaviny hatrany. Tadidio anefany fa ny miraitsokombakomba amin'ny mpanao ratsy dia namany mpanao ratsy ihany. Matoa ianao nanaiky anafenana an'izay volabe tsy fantatro fiaviana izay ary tsy nanadihady ianao amin'izay resa-bola izay dia namany miray petsapetsa ihany sy miraitsokombakomba ihany ka sarotra araka izany ny hanadiovana tanteraka any ity tovovavy izay voalazanarana Aurélie izay voalaza fa nanafenana vola nangalarina ity. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny hafatra izay nalefa ny Général Lilson izay governoran'ny faritra Sofia tamin'ity herinandro ity. Vahoaka maro no tonga nitsena sy ny haino ny lahateny izay nataon'ny governoran'ny faritra Sofia izay tonga nitsidika ny komina ambanivohitry Ambodimandresy distrika ny Antsohihy tamin'ny andro ny 12 martsa 2024 iny. Nandritra ity fotoana ity no nitaraina amin'ny fomba fiasan'ireo tompon'andraikitra sy ny manam-pahefana ara-panjakana sasany izay miasa ao Ambodimandresy ny bentanàna na voafidimbahoaka lany tamin'ny Sambato ambony i Dr Richard ary nambarany fa mihoampampana ny vola alaina amin'ny fikarakarana ny taratasy ny omby ary misy ireo manam-pahefana sasany izay manampatra ny fahefana eo am-pelantanany. Ao ireo sasany izay milaza fa handrava ny komity ny dina izay voafidimbahoaka sy nahazahona vokatra tsara amin'ny fampandriam-pahalemana, mampanahirana sy mampitaraina ny vahoaka ifotony izany. Ankoatr'izay dia ratsy ny lalana miditra ao amin'ny komina Ambodimandresy sy ireo fokotany manodidina ka ilana tohana sy fiarah-miasa avy amin'ny faritra. Nazava sady nahitsy ny hafatra nalefan'ny governoran'ny faritra Sofia momba ny fandriam-pahalemana sy ny fomba fiasan'ireo tompon'andraikitra ara-panjakana iny fotony izay manao tsindry sy manampatra ny fahefana ahafahana manankonkarena amin'ny tantsaha iny fotony. Tsy azo ekena ho izy ny fakana vola moapampana amin'ireo tantsaha izay mikarakara ny taratasin'omby mba ahafahana izy ireo misitraka ny zony ankahalalahana izany. Tsy azo ravana ihany koa ny komitiny dina izay malainkalatra izay voafidimbahoaka iny fotony. Ny vahoaka iny fotony no mahafantatra olona atokisana sy afaka manampy sy miaro azy ary mahavita adidy eo anivon'ny fiarahamonina ka ireny no fidiny ho komity mandrafitra ny dina izay efa nahitam-bokana ka tsy tokony elingelen'ny manam-pahefana rehefa manara-dalàna sy tsy moapefy izany rehetra izany. Hoy hatrany i Général Lilson René de Roland, governoran'ny faritra Sofia, nanome tokony vahoaka iny fotony amin'ny fiarah-miasa atao amin'ny fampandriam-pahalemana iny fotony amin'ny alalan'ny dinam-paritra. Ny fandriam-pahalemana no antoky ny fampandrosoana ary mihainga avy iny fotony ao anaty komina izany. Voatapitra ny vanim-potoanan'ny fahavaratra dia hiroso amin'ny fanamboaran-dalana simbo ao anatin'ny komina Ambodimandresy isika ary hatao laram-pahamehana izany ho famahana ny fahasalamam-bahoaka ho hiatran'ny governoran'ny faritra Sofia. Ankoatra ny governoran'ny faritra Sofia dia tazana nanotrona ity fotoana ity ny talim-paritry ny fananantany sy ny fitsinjaram-pahefana tany Sofia. Ka izay sy zay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra tsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video izay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.